Eto Madagasikara zany dia mbola tsy dia miova firy ny ataontsika hoe tany asa anisan'ny olona izay mitondra ny tsim-karetiny, mbola manodidina ny 7,400 eo zany isan'ny olona rehetra izay mitondra ny tsim-karetiny eto amintsika. Fa toy izay koa mbola vitsy foana ny olona mbola manao fitiliana eto Madagasikara satria hatramin'izao aloha isan'ny olona mbola hoe tena voatily ary araha-maso dia mbola 2,000 mahery kely fotsiny, izany hoe raha arak'ilay lazaiko tao zany dia mbola misy 4,400 zany mitondra tsim-karetina dia tonga dia mahazo an'ilay fanafody izay ataontsika tena efa mahomby amin'izao fotoana izao ahafahan'ny olona miaina toy ny olona rehetra izay tsy mitondra tsim-karetina VIH. Ny olona voantsida eto Madagasikara ireo dia mandray fitsaboana avy amin'ny fanjakana moa zany efa amin'ny dokotera fanjakana eny amin'ny faritra 2 eto Madagasikara efa samy misy mpitsabo ny ofana manokana momba an'izany avokoa. Misy fanafody ataontsika hoe ARV izay vatsiny fanjakana vola, vatsiny mpahamatsy volavola, omena fanjakana, omena andreo olon'ireo manaipaona. Mampalahelo anefa dia izao ny olona tsy manao fitiliana raha tsy efa tena marary be dia lasa mila fanafody akoatra ny fanafody omena anazy io izy, dia amin'izay fotoana izay lasa lafo be zany fandraisana tanànan'ny olona izay marary. Raha ohatra zany tsika amin'izao fotoana izao mbola tsy miroso amin'ilay fitiliana dia fantatra fa ny olona izay efa mitondra tsim-karetina dia mbola hitohy hanaparitaka ny tsim-karetina io foana. Efa fantatsika fa eto Madagasikara koa efa misy ny sokajiny olona rehetra, na taloha ataontsika hoe any amin'ny olona misy sokajiny olona manokana ambony kokoa ny tany VIH, fa amin'izao fotoana izao na any amin'ny olon-tsotra zany dia efa ahitana daholo an'ilay VIH. Noho izany zany tsika raha vao miditra fotsiny ao anaty resaka firaisana ranofo dia efa tsy maintsy manao fitiliana avokoa. Tsika zany mandany any amin'ny ataoko hoe 5 millions de dollars par an ahafahana mampanao testa ny olona rehetrarehetra aloha, ahafahana mividy fanafody, ahafahana manofana ny olona rehetra mba miasa ao anatin'ilay resaka VIH sida, ahafahana manentana ny olona eto Madagasikara dia ankoatran'izay ahafahana manao communication rehetrarehetra mikasika ny VIH. 7,4 fa raha jerevanareo hoe ny akamaroan'ny vola ampiasaina zany ataoko hoe 7% vola ampiasaina dia amin'ny fividianana fanafody sy fividianana testa daholo.